mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity. Manasanao naraka izany hatrany ary ny rariana dia tondra soanao hatrany ny fianaran-ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakasika. Renay tsara indrindra-danitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay ary tonga eto izay-ankehitriny hianatra sy handray ny teninao indray dia okany mifanainao masina amoky zavatsoa anay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe vavolombelona roa. Saiko ianao hamaky araka amiko ny Apokalipsy 1:17 ka hatramin'ny 21. Manao hoe aminaran'i Jesosy ary omeko hery ny vavolombeloko roa ka aminany 750 andro izy sady hitafy lamba fisaonana. Ireo ilay hazo oliva roa sy ilay fanaovan-jiro roa izay mitsangana anaty an'ny tompony tany, ary misy tany-dratra an'ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony, ary misy tany-dratra ireo dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana handrindrina ny lanitra mba tsy hilatsan'ny ranonorana amin'ny andro amin'aniny, ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy hampody azy ho rà sy hamela azy amin'ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiany na oviana na oviana. Amen. Ao amin'ny Zakaria 4:4 ilay mpaminany dia nahita hazo oliva roa teo an-daniny sy ankilan'ny fanaovan-jiro volamena. Sary mitovy amin'izay ny hitantsika amin'ny Apokalipsy 1:12 izay novakitsika teo eny. Nolazaina tamin'i Zakaria fa izany dia maneho an'ireo zanadiloelo ireo izay mitsangana eo anoloan'ny tompon'ny tany rehetra. Manome diloilo an'ilay fanaovan-jiro ireo hazo oliva mba hirehetan'izay rehetra hatrany. Mampatsiahy antsika izay nosoratan'ny mpanao salamy ihany koa izany, ilay manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Maneho fanahy masina ny diloilo. Ny fahitana nomenan'i Jaona amin'ny Apokalipsy 1:12 iny dia manondro ny tenin'Andriamanitra toriana amin'ny herin'ny fanahy masina mba hanazavana n'izao tontolo izao. Ireo vavolombelona ireo roa ireo dia afaka maminany sy manakana ny orana tsy latsaka ela araka ny any amin'aninany izany. Azony atao ihany koa manova ny rano rà na ihany koa hoe mamela ny tany amin'ny loza maro. Tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny tenenan'i Elia fa tsy hisy orana eo amin'ny Israely, ary ny valom-mivavaka nataony dia tsy nisy orana mihitsy nandritra ny 3 taona sy tapany. Nivavaka tamin'Andriamanitra indray izy dia avy ny orana rehefa tsy nahita mpitsahatra ny main-tany manko ireo mpaminany sandoko bala. Mosesy koa tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia nitondra loza tamin'ny endriny maro samihafa teo amin'ireo Egiptianina, anisan'izany ohatra ny fanovana ny rano rà satria nandany hanafaka ny vahoakan'Andriamanitra Farao. Ireo izay mitady hamotika ny soratra masina dia ho levon'ny afo miaraka amin'ny avy amin'ny vavany. Izao no lazain'Andriamanitra hoe noho ny nanaovanareo an'izany teny izany, indro ataoko afo ny teniko izay eo am-bavanao ary ity firenena ity ho kitay azo ka ho levoniny. Manonona fitsarana ho an'ireo rehetra nandahazy ny ten'Andriamanitra ary toy ny afo am-bavany mihitsy ny teniny. Ambaran'i Jesosy amin'ny Jaona 5:10 fa manambara azy, izany hoe mijoro vavolombelony ny soratra masin'ny testameta taloha. Lazainy koa fa ho toriana vavolombelona amin'ny firenena rehetra ny filazantsara, ary ny testameta vaovao miaraka amin'ny testameta taloha ny fototra izany fijoroana vavolombelona izany. Voateny iray avy amin'ny fototena anankiray nangalana an'ireo tena ampiasana an'ireo andininroa ireo ilazana amin'ny fijoroana vavolombelona no hita amin'ny Apokalipsy 1:12. Iza avy ary ireo vavolombelona roa, satria izay no lohatenin'ny lesona antsika. Araka ny fahitana an'ireo singa ara-baiboly sy ireo toetra nomena ao amin'ny Apokalipsy 1:12
dia azontsika atao ny manao tsokhevitra, manao hoe tsy noho ny mahafotom-pinoana atsika nefa izany fa ireo vavolombelona roa ireo dia nisoratra masy ny testamenta taloha sy vaovao izay mampita ny fahazavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany amin'izao tontolo izao. Dia inona tokoa mba fa azonao ny tinambara amin'ilay sonan'io angatantsika amin'Andriamanitra mba ho haitsika ihany koa ny tiany fanahy masina ambara ao amin'ny singa izay voalaza na amin'ny apokalipsy 1:12 zany na amin'ny Zakaria 1:4 na amin'ny Jaona 1:5 mba ahafahantsika mahafantatra ihany koa fa vavolombelona sy n'Andriamanitra ny fiainantsika testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Vavakantsika anay tsara indrisan-danitra mbola misotro anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay io izany dia mangataka aminao izay mba omenao hery mandrakariva fa anay mandika ny teninao andrisika anay ihany koa takatra sy katsaka ny fahamarinana izay avy aminao dia mitondra mbavaka ihany koa izay ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay mienzo ao fandaran'izao mba ho tarihan'ny fanahinao masina sy ankahereziny amin'ny fotoana rehetra ary ho toronao ny fahamarinana hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.